Lo anatin'izay asa sosialy izay hatrany namafy ny tanjony amin'ny fahafahana manampy ireo mpitsabo amin'ny fandraisana an-tanana ireo olona manana aretina eo amin'ny fahitana ny fikambanana Lions Sight First Madagascar noho izay indrindra raha moa dia nanao fifanaraha-piarah-miasa teo amin'ny eo amin'ny trano mpiantohana ny havana ity fikambanana ity. Totosan-droany ny fifanarahana fiarah-miasa eo amin'ny trano-mpiantohana ny havana sy ny fikambanana Lions Sight First Madagascar. Ny tanjon'ny fiarah-miasa dia ahafahana manampy hatrana ireo mpitsabo amin'ny fandraisana tanana ireo olona manana aretina eo amin'ny fahitana, indrindra fa ny fandraisana tanana ny areti-maso katarakta. Ny fanampiana izay atolotry ny trano-mpiantohana dia haritra herintaona ary mbola ho hita eo ny fanohizana izany fifanarahana izany. Zahay zany dia mangataka ny tamatsy volana voalohany indrindra aloha zany dia ny foibe anay Lions Club International Fondation izy tena mahatsivolana tanteraka amin'ny fanaovana asa io dia nefa tsy hoe zato isan-jato ny volamena anay fa tsy maintsy mitady vola ihany zay eto toerana fanampiana anay dia ny Lions Club rehetra sy ny Leo Club rehetra zany organisation koa dia mitady zay orinasa na fikambanana na olo-tsotra izay mba vonona miaraka aminay amin'ny ady ataonay amin'ny areti-maso mety mitarika fahatsambany io. Dia rehefa natany amin'ny havana moa zahay dia namaly anay izy hoe eny ary fa dia eny zay fa tena miefy zay fa tena ilaina mihitsy ny zavatra ataonareo dia manampy anareo zay tena nanampy anay izy. Nanome ny fanampiana anay zay dia nosinian'le fiarah-miasa zay herintaona zany no faharetan'le fiarah-miasa. Tapitra ny herintaona dia na izy hoe vonina andray mbola mitohy hanampy anay dia tondray le izy. Hatramin'izay 12 taona nisian'ny Lions Sight First Madagascar izay ahafahana mitsabo ny momba ny areti-maso moa dia ny andro tena hatrany no sady mandray ny fanampiana avy amin'ireo mpiara-miombina antoka aminy ny fikambanana. Na izany aza nefa dia raisina tanana avokoa ny momba ireo marary izay tsy manana ny ampy. Raha tsy misy fiantohana ohatra ny fitsaboana ny mararitra hatrany katarakta dia mitetina 2 hetsy ariary eo ny sarany. Tsy maintsy aloha amin'izany. Hatreto dia efa mahatratra 9 alina mahery ireo nahazo fitsaboana momba ny katarakta. Tao anatin'izay fanadihadiana izay no anakatonana ny fampahalalam-baovaontsika mankasitraka anao tompoko lahy sy tompoko vavy nanaraka izany hatramin'ny farany firam-pitso amin'ny valora indray kosa ny fotoana manaraka ao anatin'izay fampahalalam-baovao amin'ny teny malagasy izay iarahana amin'ny namana Asinjaka Andriamanana. Ny tena kosa mametraka ny veloma mandrapitafa fa manaraka indray.